ny fiainana fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehovah Tompo, koa mibebay ianareo mba ho velona. Amen. Ezekiela 4:12 ny 2:2. Malahelo mihitsy Andriamanitra ry havana mahita an'ireny olona maty atsipy any amin'ny helo reny. Tena malahelo ny Andriamanitra. Tsy hoe faly akory Andriamanitra manipy anao any amin'ny helo, fa tena malahelo izy, mitomany ary izy hoe olona noforonoko, nasiako mifanahiko tao anatiny, nasiako fofinaina mahavelona, nomeko azy ny zavatra rehetra, zao izy any amin'ny helo. Mafy ane zany. Raha itsika ny Andriamanitra ry havany, raha inireny olona rehetra natsipy any amin'ny helo reny ny Andriamanitra, nefa tsy maintsy izay ny zava-misy, satria tsy mba mahatsiaro ny tenan'ireny olona ireny tamin'ny fahavelona. Io no tenenan'i Jehovah Andriamanitra eto manao hoe tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty. Ahoana zany hoe fahafatesan'izay maty? No hoe fahafatesan'izay maty dia no hoe misy olona anankiray maty dia mbola tratra n'ilay fahafatesana faharoa ihany izy, dia tsy inona izany fa ilay atsipy any amin'ny helo. Fa ny sitrako Jehovah Andriamanitra dia ny ananan'ny olona ny fahavelomana mba ho velona indray izy, na dia tsy maintsy handalo fahafatesana azy ara-nofo. Dia izay ny tena sitrako, ho velona izy. Kanefa ny mantanteraka an'izay fahavelomana izay dia izy mibebaka. Efa notoriana ho maly teto ny fibebahana ry havana, fa toriana aminao androany indray. Ilaiko ilainao ny fiainam-pibebahana. Io no mahatonga amin'ny Martin Luther, rehefa nametraka ny tese 5:20 izy teo amin'ny varavaram-piangonana, fony izy niady tamin'ny fampianarana diso ny fiangonana tamin'izany, dia nisoratany voalohany teny hoe raha Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika no miteny hoe bibeba, dia tiany raha izany ny fiainana kristianina isan'andro. Ho anao izay mihaino izao tenin'Andriamanitra izao, raha mbola olombelona koa ianao, dia misy zavatra anankiray tsy azonao sarahana amin'ny fiainanao, dia ny fibebahana izany. Tsy azonao sarahana amin'ny fiainanao io, na matory ianao, na mifoha ianao, na mandeha ianao, na mipetraka ianao, na misakafo ianao, na inona nataonao, na any am-pitsangatsanganana ianao, na any am-panatrehana fivoriana ianao, na any am-pianarana ianao, tsy mahazo misaraka amin'ny fibebahana ianao ry havana. Vao misaraka amin'ny fibebahana ianao dia ny elo afo ny ao anatrehanao eo. Fa nga fantatrao ny fotoana, na ny ora, na ny fotoana, tsy voafetranao zany 10 minitra, 2 minitra. Amarinan'izao andrenesanao tenin'Andriamanitra izao, tsy misy zavatra hainao akory. Filofiry ny olona efa tratran'izany, tratrany tampoka any amin'ny elo ny hafarana. Androany isaky mandeha ianao, na isaky mipetraka ianao, ninona ataonao dia tsarovo hoe misy zavatra anankiray tsy azo sarahana amiko. Fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ilaiko zany, ilainao zany hivoaka ny tranonao ianao amin'ity marain'ity, andeha hiatrika izao tontolo izao, ny asanao, ny fianaranao, izay fifandraisana rehetra ho ataonao any, na asa fanompoana, aza misaraka amin'ny fibebahana ry havana. Hoeto miaraka aminao isan'andro ny fibebahana, mba hahatonga anao hifony eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva. Andinianao tena mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra, fampanoty ianao, ka mila ny fanamarinan'Andriamanitra, ny fibebahana ilaina amin'izany.